Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Alakamisy fatelopolo ny volana Martsa 2023. Ry ava-malalo amin'ny Tompo. Anio dia anazava bebe kokoa momba n'ilay Nofy. Toy ny tena fahitana zany ilay izy ny amin'ny zavatra anjoany firenentsika Madagasikara amin'ny andro farany. Eny Tompoko, tena zava-doza no hitranga any Madagasikara amin'ny andro farany. Ary eto aho alohany anomboako dia miala tsiny aminareo rehetra raha tena feno tandranomaso ny foko namoaka niny video iny afakomaly. Satria Tonga dia nampitandrina ako vo avy ny foa nampisehony Tompo ny zavatra mahatahotra izay iseho ao Madagasikara. Ny teny izay nomeny Tompo ahy dia ao amin'ny bokin'i Daniela mpaminany. Misy koa verset hafa fa ny teny izay tena nampahafantariny tamiko dia nampafantatra izy an Daniela mpaminany tao anatin'ny fahitana natorony an Daniela mpaminany ny anjoa ny fireneny amin'ny andro farany. Ao amin'ny bokin'i Daniela izany toko 10:4-12 dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe avy ampafantatra anao izay anjoa ny firenenao any Amparany ao, satria mbola hiantra ny fahitana amin'izany andro izany. Amen. Ry havana, ny fanahin'ny Tompo ny teny tamiko tamin'io maraina io afako maly maraina izany no nefa ny fo aho dia ny teny izy hoe nampafantariko anao tahaka ny nampafantariko an Daniela mpaminany ny zavatra anjoa ny firenenao any Amparany izany. Satria Tompoko vao vita ny ray andro talohan'io ny fifadikanina izay nataoko tahaka ny fifadikanina nataon'i Daniela mpaminany. 20 andro no nifadianina ao. Satria vao vita tamin'ny alatsinainy teo ny fifadikanina izay nataoko dia ny divaraina ny atalata no nampiseho izany zavatra izany tamiko ny Tompo. Ry havana, iara ivavaka isika Tompoko alohany anohizako izay teny no tenen'ny fanahin'ny Tompo ary koa anazavako tsara ilay Nofy fahitana nasehony tamiko. Iara ivavaka isika Tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao, mankalaza anao, manaja anao. Fanahy masonao, mangataka ny fitarianao amin'izao ora sy fotoana izao. Ka oka ianao no hiteny fanahy masonao, ka ny nofiko dia netry tena eo anatrehanao, ka tsy anana anjara amin'izao fotoana izao, fa mitenena fanahy masonao amin'ny alalako, ampatsiahy ahy, anazava ny zava-miafina izay nasehonao tamiko. Satria ianao no tompony tenako, tempolinao aho, fanahy masonao. Anao aho Andriamanitro, mpiasanao aho, bitika sy kely indrindra aho. Toy ny vitsika aho Andriamanitro eo anatrehanao. Ka mifona aminao manetry tena eo anatrehanao aho Jesosy, ny amin'izay rehetra tsy nakasitrahanao, na ny nataoko na ny teny izay niteneniko Tompo ka tsy mendrika eo anatrehanao, dia mifona aminao aho Jesosy Tompo. Fanahy masonao, oka koa ianao no hikasika ny olona tsiraray avy mba mpihiratra ny masom-panahiny izy ireo, alalany ny zava-miafina ao aminao. Jesosy io, mangataka ny ranao, andrakotra ahy, sy ny ankohonako, ary ny asanao, sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy Tompo,
no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy. Tsy anakery tsy anapaefana aminay izany ka ny zanatsipika izay alefany dia ravana amin'ny ranao. Potika tsy ambinina tsy mahakasika anay izany fa levina tolona venina ary miverina ny andavaka fariafy mandrakizay. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao ho manda afo manodidina anay satria anao no manda afo manodidina anay ka misandrata Jesosy eo amin'ny alalako satria mpiasanao ao Jesosy eo. Oka ianao apiratra ny masiny olonao tsiraray avy eran-tany Tompo. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teny izay nolazaiko teo am-piandohana dia nampafantatra any Daniela ny Tompo ny amin'ny zavatra ho avy any Amparany ho an'ny fireneny. Dia araka ny teneniko hoe ny Tompo ny teny tamiko hoe nampafantatra koa izy ny zavatra anjo any Madagasikara any Amparany. Ry havana, araka ny teneniko teo hoe tandranomaso aho no nizara ilay video. Ry havana, satria tompoko azavaiko anao ny antony. Izany hoe rehefa mampiseho ny Tompo ao anatin'ny Nofy na fahitana io dia tena iainanao ilay zavatra miseho. Iainanao zany hoe ianao zany hoentin'ny Tompo mihitsy any amin'ilay toerana. Ny vatanao matory raha ohatra ka eo ambony fandriana ianao, na ohatra raha hoe amin'ny seza na ohatra zany. Fa rehefa mampiseho ny Tompo zay zany ny amiko ary izay ihany koa ny zavatra miseho raha mahita ny ato amin'ny Daniela isika fa izy dia tena mihitsy hoe torakovitra. Misy teny afaka vakinao ao amin'ny Daniela manomboka eo amin'ny 9. Dia tamin'io fotoana io dia ohatra ny tany Madagasikara mihitsy ako. Amin'ny manofo hoe ohatrany fa ny fanahiko dia tonga tany a Madagasikara ary amin'ny andro izay isehony izany zavatra izany dia tany ny fanahiko nentin'ny Tompo naseho any Tompo ny zavatra miseho amin'izany fotoana izany. Izay Tompoko no mahatonga ny amin'ny olona izay nofidiny Tompo aminany ho mpaminany na amin'ny nofy io na amin'ny fahitana io arakaraka ny tsiraray avy ny amin'ny fahazakany. Fa indraindray mavesatra satria hoentin'ny Tompo ianao amin'ilay toerana dia na dia mifoary ianao ny maraina na ny hoe ny atoandro ny amin'ny fotoana ampisehon'ny Tompo ny zavatra izay hitanao dia mbola mavesatra ny nofinao satria avy tany ny fanahinao, avy tany ny fanahinao, avy niatrika ilay zavatra niseho tany any amin'ilay toerana nampisehon'ny Tompo anao. Ao amin'ny bokin'i Daniela 9 andininy 17 dia nisy fahitana nasehon'ny Tompo tamin'io tao amin'ny 9 dia enoiany ny tenin'ny Daniela mpaminany teto eo amin'ny andininy 17. Hoy ny teniny ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia torana izao Daniela ka nandraiky narary nandritra ny andro vitsivitsy. No ny afaka izany dia nitsangana ao ka ny karakara ny raharahany mpanjaka, ny orokoditra tamin'ny fahitana ao satria tena tsy azoko ny hevitra izany. Amen. Eto izy dia narary nandritry ny andro vitsivitsy hoy ny teniny ary ny orokoditra tamin'ny fahitana izy. Ry havana, ao amin'ny 7, 10, 112,
miangavy anao ao amaky ny tantara ny Daniela mpaminany. Fa ao amin'ireo tantara ireo dia mampafantatra ny tenin'ny Tompo dia nisy ny fotoana i Daniela mpaminany dia natahotra ary mila tsy ho tafatsangana. Dia nampahereziny izy hoe aza matahotra, nampahereziny ilay iraky ny Tompo hoe aza matahotra, satria ry havana dia zava-matahotra ny zavatra asehoan'ny Tompo amitsika, mba ampiomanana antsika. Ry havana, ady ara-panahy fa tsy ara-nofo. Devoly sy Satana no fahavalontsika zanak'olombelona, ary ny devoly no miditra ao anatin'ny olona, miasa amin'ny olona, mandrava ny olona ary mitondra azy any amin'ny afobe. Ry havana, mila isika mitandrina tsara tompoko, fa mbola fitiavan'Andriamanitra no mbola amindrany fo amintsika amin'izao andro farany izao. Ny tenin'ny Tompo izay nomeny ahy momba ny amin'ny Nofy izay naseho an-tamiko dia ao amin'ny bokin'ny Isaia 4:20 andiny 1:20. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amin'izany andro izany dia any ambony no amalian'ny Tompo ny tafiky ny lanitra, ary ety an-tany kosa ny mpanjakan'ny tany. Amen. Ajanoko hatreo. Ry havana, miangavy anao ao amaky anio Isaia 4:20 io, manambara ny amin'ny famalian'Andriamanitra amin'ny andro farany. Dia Satana izany. Ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe ny amalian'Andriamanitra ny tafiky ny lanitra. Zay no tenen'ny Tompo tamiko io teny io no nomeny fanahy Tompo tamiko tamin'ny zako nangataka ny amin'ny zavatra izay nasehoany tamiko. Ry havana, ao amin'ny Efesiana 4:9 manomboka amin'ny 10 dia manambara ny ady izay atrehantsika ety ambony tany, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandray isika, fa ny fanapahana eny amin'ny rivotra ny mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Ry havana, Satana izany mbola manjaka eny amin'ny rivotra izy, ary koa any amin'ny afobe. Ary any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:12 oka ianao no amaky izany, manambara ny ady izay iseho any amin'ny andro farany i Mikaela iady amin'ilay dragona. Samy hiaraka amin'ny anjely izany izy ireo, dia iady dia ho resy ilay dragona izay tao hoe Satana, ary azera ety ambony tany izy. Zay le zavatra iseho tompoko. Ary amin'ny fotoana io ny ao amin'ny 12 dia miteny ny tenin'Andriamanitra fa hoe mifalia ry lanitra sy ny monina any, fa loza ho any tany, satria nidina ety tany izany ilay devoly amin'ny fahatezerana lehibe. Ry havana, mila isika tena mitandrina tompoko. Ho azavaiko ny Nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko tamin'io andro io, zany hoe afaka omaly maraina. Hitako izako tao anatin'ny trano ny mpirai-po amiko anankiray izay mipetraka ao Antananarivo. Dia hitako izahay tao ambony riana. Dia hitako zany tsisy rindrina zany no fampafantaran'ny Tompo an'ilay trano. Zany hoe matoa tsy misy rindrina, dia ny fanahintsika no mahita fa tsy ny nofontsika, satria ny nofontsika dia tsy afaka mepita ao ambadiky ny rindrina, tsy afaka mahita ny zavatra miafina, fa matoa ao anatin'ny Nofy na fahitana ohatrany hoe tsy misy rindrina
ny trano zay hitanao dia ny fanahinao no mahita, satria ny fanahintsika afaka mandeha avisy havanana, afaka mipitarindrina ny fanahintsika olombelona. Dia hitako zany ry havana avy ao ambony rihana ao amin'ny trano ny pratapo amiko misy ramatoa ohatrany any ambany vohatra, dia misy ankizy anankiroa eo hitako eo akaiky ny ray angamba ny babeny raha tsy diso azay dia io olona io zany nampahafantarina fanahy masina tamiko fa lay olona ohatrany any ambany vohatra, olona tena tsotra, tsy mahafantatra ny zavatra hoe miseho, tsy mahafantatra ny zavatra hoe loza be ny zavatra hitany, satria mijery azy zany avy eo ambony rihana, dia izy zany mijery ambony amin'ny toerana hafa zany hoe izy lay mitodika mijery ambony zany no nampitodika koa ny jery amin'ny toerana izay jereny. Azonareo ngamba fanazavako, raha ohatra ka ao an-trano ianao ka mahita olona any ivelany, tsy mijery anao le olona fa mijery any amin'ny toeran-kafa, dia izay zany no fahitako an'ilay ramatoa. Dia hitako izy io fa mijery ohatrany hoe gaga fotsiny fa tsy mihetsika amin'ilay toerany. Dia vao nitodika amin'ny toerana izay jeren'io ramatoa io, dia hitako zany misy tendrombohitra anankiray ao Antananarivo ao tsy haiko hoe le tendrombohitra iza io, fa io tendrombohitra avo be io zany dia fantatro fa hoe misy trano ambanibany zany amin'io toerana io. Dia ilay tendrombohitra misy zany vy ngeza be, nidina zany izy io fa tsy nalatsaka, nidina. Dia nipetraka zany amin'ilay tendrombohitra, ka raha ohatra ka vy ngeza be no tonga amina tendrombohitra anankiray dia ilay heriny ny zavatra iny dia potika ny tendrombohitra, dia ilay izy zany efa teo zany ilay vy ngeza be efa mitsatoka amin'ilay tendrombohitra. Ary hitako fa ny atsasaka ilay tendrombohitra dia potika ilay vy be efa mipetaka ny atsasany tena hoe mipetraka ambony lay atsasaky ny tendrombohitra izany, tafiditra amin'ilay tendrombohitra izany ny atsasany. Dia mbola hitako ny ambon'ilay vy be zany ety ivelany. Ry havana, misy devoly mivoaka avy ao anatin'io masinina ngezabe io, ary efa marobe ny mamindra erak'ilay tanàna eo ambany. Midina veny amin'ilay toerana zany izy ireo mamindra ny ahavon'izy ireo mbola avoavo kokoa noho ntsika olombelona. Ny rambony dia lava ary tena ohatra ny karavasy ny poziny rambony. Ry havana, ny fitafian'izy ireo dia gris mainty avokoa ny vatan'izy ireo izany, ary ny endriny dia hita fa angamban'izy ireo tsy mitovy firy avokoa ny endrika an'izy ireo. Ary ny endriny dia ohatrany pozina le zara ireny angambany ny pozipoziny endrika an'izy ireny eo aloha, ohatrany hoe lavalava matsokotsoko zany. Ry havana, zava-doza dia tsy nahita olona hafa ao teny ivelany, fa izy ireny zany no tena hoe feno erany Antananarivo.
fa ilay ramatoa sy ilay zaza anankiroa ihany no hitako. Dia noho ny aveo hitako hoe misy efa lavitra be ny andehanan'izy ireny, ary tena mandeha milanto izy fa tsy taitra. Ny fahatsapako dia efa miafina ao an-trano avokoa ny olona, satria tompoko nisy anankiray niditra tao an-trano nilay pretapo amiko. Zany hoe hitako avy eo ambony izany ilay biby io niditra tao ambany, tafiditra ao an-trano, efa tao ambany rina ilay devoly, efa tao ambany rina. Ry havana, ny fanompo-tsampy ny tsika malagasy. Enao ny teny izay tonga, enao ny teny izay tonga tamin'ny video anankiray iny. Oka isika tompoko ivavaka ho an'ny gasy rehetra, ho an'ny malagasy rehetra, feno fanompo-tsampy ny tandrazantsika, feno fanompo-tsampy, malahelo ny tompo. Ary ny teny fanahy masina eto am'izao ora sy fotoana izao dia hoe firenena mpanota, olona mavesatreloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka, nafoy an'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Ry havana, Isaia 1:1. Oka re tompoko sika hiala fanompo-tsampy ry gasy malala, oka ivavaka ho an'ny gasy tsiraray avy. Hoy ny fanahy masina tamiko tamin'ny afakomaly. Mila isika mivavaka manomboka amin'ny zaza voaminono hatramin'ny antitra fotsy volo. Mila isika mivavaka ho an'ny firenentsika. Oka isika tompoko tsy ifampijerijery fotsiny na ifampitsara, fa oka isika hitondra izay reraka. Oka isika ifankaty, oka isika mpianatra ampahery anambara ny fahamarinana. Be debe ny miteny hoe kristianina, nefa mbola mandeha manompo sampy any amin'ny doany, nefa mbola mandoarika anatrehana statut. Zava-doza re tompoko, Andriamanitra dia Andriamanitra sari-piaro, ary mamaly antsika izy. Oka re izay tompoko, aza mivavaka mirazana intsony. Ampy izay tompoko, ampy izay. Ry havana, ny amaranako azy dia verse iray nomeny tompo teo tamin'izako ny karakara izao video izao. Nampahafantariny fa izy no Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Izy Andriamanitra, izy Jesosy Kristy tompo, izy irery ihany. Ovakintsika io amaranantsika ny fotoana. Ao amin'ny bokin'i Isaia 5:9-10. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa Andriamanitra tompony izao rehetra izao no isandratra amin'ny fitsarany marina. Ary Andriamanitra masina dia iseho ho masina amin'ny fahamarinana. Amen. Ry havana, ny masina, ny marina, ireo ihany no tafiditra any an-danitra. Fa ankoatran'izay dia any amin'ny afobe. Ho avy ny tompo itsara, ho avy ny tompo itsara, ary efa feno devoly izao tontolo izao. Izay no zavatra iseho any Madagasikara rehefa ho avy ny fotoana. Oka isika iverina amin'i Jesosy dia ho voaharo ary voavonjy ka ho tafakatra any an-danitra. Fa raha mbola mifikitra amin'izao tontolo izao isika, ary mbola manompo Andriamanitra kely, Andriamanitra hafa, dia afo be no miandry. Ary ho avy Satana rehefa lasa any an-danitra ny zanak'Andriamanitra, dia andravarava ety ambony tany izy, ampijaly
izay tavela ety. Ry havana, mbola iverina eto aho raha mbola misy ny fotoana. Amboary ny fiainanao, miova, manetretena eo anatrehan Jesosy Tompo. Mivavao an'ny hafa, aza mandany fotoana intsony amin'ny zavatry ny tany tompoko. Fa tiantsika ny Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.